Hiditra ao anatin'ny lafim-baovao ara-politika kosa isika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena taoriana ny fifidianana farany teo dia nijoro nandray andraikitra ny olavitry ny mpisolo vava miasa ho an'ny fanelanelanana moa izy ireo araka ity fanazavana hoentina amintsika ity. Manana andraikitra ho mpanelanelana amin'ny mpisolo vava hoy ny filohan'ny olavitry ny mpisolo vava maître Hubert Arsan Anton izay nijoroan'ny mpisolo vava nelanelana amin'ny filoha vaovao Hery Rajaonarymampianina sy ny docteur Jean-Louis Robinson. Ny ordre des avocats dia ray aman-dreny ihany koa toy ny ireo ray aman-dreny rehetra izay efa nandray andraikiny teto amin'ny firenena ka dia mazay ray aman-dreny zay zany rehefa ohatra ka atsony izy atsony antokon'olona na fikambanana na izay mila zany an'izay fanelanelana amin'izay zany dia tsy miamboan'ny adidiny zany fa dia mandray ny andraikiny ny ordre des avocats ary toy izay ny zavatra nisy tamin'ity tranga indray mandeha ity satria natsona zany ny ordre des avocats mba hitondra fanelanelanana tokoa tamin'le olona izay efa voalazanao teo aloha teo moa zany dia nandray an'izay andraikitra zay zany zay ity koa marina zany dia zao ny ordre des avocats dia amin'ny ray aman-dreny anazy amin'ny hoe mpanelanelana na hoe médiateur zany dia tsy mitanila na makaiza na makaiza tsy mitanila na miakavy na miakavanana zany ny ordre des avocats ary tsy miandany na amin'iza na amin'iza zay zany ny fepetra izay tsy maintsy tandrovina zany ahafahana manao an'ireny médiation reny tamin'ity indray mitoraka ity zany dia fantatrareo tsara fa ny ordre des avocats dia mampirisika hatrany ny fandraisana andraikitry ny avocat zany amin'ny atongavana amin'izany hoe tany tandalany zany amin'izany hoe fahatongavan'ny firenena amina fenitra zany izay eken'ny raisam-pirenena zany ary noho izay dia fantatsika fa misy avocat daholo manakaiky an'ireny tompona andraikitra samihafa reny eto amin'ny firenena zany satria fantatra fa ny avocat dia ilaina amin'ny torohevitra ilaina amin'ny fahaizany ny lalàna samihafa zany dia misy an'ireny avocat reny foana zany eny akaiky ny tompona andraikitra ary dia tamin'ny alalan'ireny avocat reny avocat nyrotota zany no nitondrana ny adihevitra na fahana nanelanelana ka nahatongavatsika tamin'ny zavatra niseho tamin'ireny fametrahana ny filoham-pirenena tamin'ny toeran'ireny. Ny ametrahana fitsarana tsy mitanina ary ny fanajana ny zon'olombelona ireo no anisan'ny heverin'ny olavitry ny mpisolo vava fa lara-pahamehana teboka izay efa nambaran'ny filoha vaovao izy ireo ary andrasana amin'ny fanatanterahana izany. Efa voavaliny efa nolazainy le izy fa ny fanatanterahana anazy zany no andrasana amin'ny filoha vaovao dia ny hoe fametrahana ny fitsarana izay fitsarana tsy mitanila zay ary ho anay aty anatin'ny olavitra aty amin'ny ordre des avocats zany izany hoe fitsarana tsy mitanila zany dia heverinay fa tsy maintsy tokony ho ajaina ny zon'olombelona sy ny zon'ny olona miaro mitenany. Ho an'ny olavitry ny mpisolo vava manokana dia feno ny fandaharam-potoanan'izy ireo amin'ity taona 2024 ity ny volana May ho avy izao dia isan'ny fikaonan-doha nasionaly ny mpisolo vava.